Solombavambahoaka mangataka ny fandefasana fifidianana sivibokotany satria zava-dehibe ho anay eny fotony izany ho izy ireo raha nitafa sy ny resaka ary naneho ny hevitra manoloana an'izany tamin'iny herinandro eny ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka n'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahan'ireo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela bo isika fa avetrady tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny resolombavambahoaka no tena imatimatisantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha ho fantarantsika ireto vaovao tsara fantatra manaraka ireto tsy ahivina fa nandray anjara feno tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay nataon'ny SADC tany Zimbabwe ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fiaraha-midinika ny vahaolana manoloana ny fifanoloanana eo amin'ny Rwanda sy Republika Demokratika ny Congo mo no votoatiny izany fivoriana izany nandray fanapahan-kevitra ny fanjakana malagasy fa hanohana ireo ny haramboina amin'ny alalan'ny fandefasana mpitsabo miaramila notazomin'ny filoha ity fanapahan-keviny ity ho mariky ny fanomezan-tanana sy ho fiandaniana amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana amin'ny mahampikambana azy eo anivony troika tapaky ny filan-kevitry ny ministra tamin'iny androny alarobia iny ihany koa ny handefasana an'ireo mpitsabo miaramila misa 20 sy ny mpitsabo mpanampy sivily sy miaramila misa 30 any amin'ny Republika Demokratika ny Congo so ataovana malagasy ny voinkava mahatratra ary Madagasikara dia mirahina sy mifanometanana amin'ny firenena rehetra eo anivon'izany vondrony SADC izany raha handefa fanampiana isika hoy ny filohan'ny Republika dia tsy sanatria hanampy amin'ny ady izay misy na koa hamon'olona fa hitsabo ny fanampiana mety ho atao raha nitatitry ny filan-kevitry ny ministra hatrany dia miara-miasa amin'ny mpiara-mobonantoka ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanomanana ny fiaingany ireto mpitsabo miaramila ireto ary hiara-miasa amin'ireo manam-pahefana sy ireo tompon'andraikitra ifotony ihany koa izy ireo eo ampanaovana ny iraka manokana fantatra ihany koa amin'izao fa ny ataovy koa ny tetikasa rehetra ny USAID efa saika nahazo email manambara ny fiatoan'ny tetikasa avokoa ireo mpiara-miasa kambanana ONG sy izay rehetra nisitraka famatsim-bola avy amin'ny alalan'ny USAID ao Madagasikara ao nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoha Amerikanina Donald Trump nanajana ny fanampiana rehetra ataon'ny vahoaka Amerikanina manerana an'izao tontolo izao ho an'ny Madagasikara manokana efa fito amin'ny 30 taona no ny miara-miasa tamin'ny fitondrana ny USAID sehatra maro no niompanana izany fiarah-miasa izany ka tamin'ny taona 2024 fotsiny tafakatra hatrany amin'ny 330 faingo 5 tapitrisa dolara ny fanampiana azon'ny Madagasikara ka ny 470 faingo 5 tapitrisa dolara tamin'io natokana ho an'ny sehatry ny fahasalamana ny taona 2024 tafiakatra hatrany amin'ny 770 tapitrisa dolara izany fanampiana izany efa nanomboka tamin'ny taona 2024 kosa tafakatra hatrany amin'ny 430 tapitrisa dolara ny fanampiana vonjomaika sy ny tohana ho an'ny fampandrosoana natokana ho an'ny vahoaka ny atsimo sy ny atsimo atsinanana nahafahany malagasy 2.5 tapitrisa ny atrika ny haintany tany atsimo ny fanampiana izany raha ny lafin'ny fahasalamana fotsiny tamin'ny 2024 olona miisa 2.2 tapitrisa no voaro tamin'ny tazomoka tamin'ny fametrahana ranom-panafody sy fizarana odimoka ankizy latsaky ny 5 taona 5.7 sy 4.7 ihany koa no nahazo tohana fanampin-tsakafo ary 7.7 sy 2.2 syroetsy no nisitraka fotodrafitrasa fidiovana sy fanadiovana nanomboka tamin'ny taona 3.4 nampiasa vola hatrany amin'ny 4.20 tapitrisa dolara tamin'ny tetikasa ady amin'ny fanondranana sy fitrandrahana biby sy hazo sarobidy ny fitantanana ireo harena voajanahary fanatsarana ny fitantanana ireo faritrarovana antanety andranomasina
ary fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ho an'ny tombotsoany imponina eny fotony. Mbola ao anatin'izany dia naneho ny hevitra ny profesora Jonara Tsimbazafy araky ny fanazavany hatrany miantraika mivantana amin'ny fiainana malagasy antapitrisany ny fahatapahany fanampiny Saidy amin'izao fotoana izao. Raha tsy resaka afa-tsy ny kere any atsimo isika dia tena izy fiantraikany lehibe amin'ny fiainana voaka malagasy izao. Miasa amin'ny sehatra maro toy ny fambolena sy ny fiompiana, fahasalamana, fanabeazana, tsy fampina ara-tsakafo, ady amin'ny fiovan'ny toetry ny andro, ady amin'ny fahasimbany tontolo iainana ihany koa. Raha ny fiarovana ny ala maina ao Menabe, Antimena, misy ireo biby sy zava-maniry maro izay mampiavaka any Madagasikara ny Saidy. Nampaneny lakolosy efa ela izahay hoe misy fotoana ihany sy no azontsika miantehatra amin'ny fanampina avy any ivelany, fa aleo hitady fomba isika hampiroborobo ny fizahantany raha ho any Madagasikara. Inona ny vaolana ny raisin'ny fanjakana malagasy ary manana paikady hiatrehana izao fanapahan-kevitra izao ve isika amin'izao fanapahan-kevitra tampoka izao izy hatrany. Any Ambohibary, Antsirabe indray, olona roa no voasambotra atao fanadihadinina eny amin'ny zandarina Ambohibary Antsirabe no ny raharaha sahandrongony tao amin'ny tanàna atao hoe Sahabe, Fokotany Mahatsinjo, komina ambonivohitry ny Ambohibary, distrikany Antsirabe faharoa. Ny alarobia teo izy ireo no tratehaka nandritra ny fidinana ifotony nataony zandary tao amin'ilay tanindrongony. Nahitana rongony miisa 570 fototra tao amin'ilay saha ary rongony efa voakarakara sy hamainina tao anatin'ny gony kely anankiroa sy selefanina miisa roa nisy ravina rongony voavinongotana ny tahony. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanambarany depite. Mila jerena ny eny fotony raha te hampandroso ny firenena isika ho hiatrany ny depite Rajerson Antoine izay filohany antoko fivoy. Ny fampitoana teny Emeritsetosika ity olom-boafidy ity sy ireo mpiaradia aminy tamin'ity herinandro ity. Ny fampiarahaba nahatratra ny taona no sady fanehona amin'ny fomba ofisialy anireo ben'ny tanàna 220 mianadahy voafidy sy nirotsaka amin'ny anaran'ny fivoy. Nanao dia be mamakivaky ny tanàna izy ireo tamin'izany fionaan'izy ireo izany. Taorian'izany dia nisy ny fifandimbiasam-pitenenana tamin'izany no nanamafy ny depite filohany antoko fivoy fa mila jerena eny fotony raha te hampandroso ny firenena isika. Nangataka ihany koa moa izy ny mba hisi ny fifidianana sefim-pokotany sy ny delegemim-pokotany ihany koa. Manjaka ny hialatra tany ny tsy filaminana amin'ny fifidianana mijaly ny eny fotony satria tsy manana solon-tena hiaro azy. Ambaranay araka izany fa mangataka ny handefasana fifidianana sefim-pokotany izahay. Io dia voalaza ao amin'ny andininy faha 7/tire 700 izay manambara mazava fa ny fifidianana sefim-pokotany dia tokony alefa 3 volana farafaharatsiny aorian'ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny fifidianana sefim-pokotany sy ny lefitra dia fifidianana samihafa ka angatahanay ny handefasana azy io. Mijaly ny olona satria ilay solon-tena napetraka teo dia tsy miaro ny fokon'olona fa ny tombotsoa manokana. Alefasy ny fifidianana sefim-pokotany fa zava-dehibe ho anay ety fotony ho izy hatrany. Tsy hivana fa mitana ny laharana fahatelo amin'ny fananana ben'ny tanàna betsaka indrindra ny fivoy aorian'ny Irmara sy ny tsy miankina. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotra rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy arovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.